atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Emeraude tantara nosoratany Natiora PFT. Kilalao tantara Faly Christophe Rabiarmana Petra Obelina miaraka tamin'ny Miravo Stofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaky Sarano Arvony. Emeraude tantara no toto sainy maningotra. Anio no andro fa efatra. Mirabany le tafiditro Meoan'ny biandro isany azafady. mbola nasaina nakatoromasy kely izy ramsa apetrao ny afatra fa apitaiko e. Mba fantatry lisany tsy ho ela dia fankahita ny ekipako sy ny ekipan'lisany dia ho hitako eo ny tena adin'ilay sany ty eny arako any atsika raha be noro ve fa zao a raha rana mampimepamily ramsy azafady a satria dono tsy velana lisany tsy alalany setroka sy ny tomandry manaraka ny lisany amin'ny lalana makany Andramasina dia izay amin'izao amin'izay latsaka 10 minitra zao a ay aza ka hoana mikoropaka sady nga fa misy inona azo pirina zany ra tsy nodona mafy tamin'ny seza mihitsy ny lohanay aminareo. ty rangara izy fa tsy fotoana fakana toromasy zao a Fiza zay mademoiselle Tina sambatra kosa ianao mbola mahita toromaso ihany Inspecteur Johnny. Zay zao na dia ray sekondy ray kipimo maso aza tsy misy amin'izao toetra raha mafampany eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao Fa tamin'ny fomba ahoana moa no ay efa araka hoe manaraka anareo zay mandady ny trampo madidina ka ho many tsara ny saina raha tsy diso dia 2 kilometatra sisa ny elanelantsika dia ho raikitra ny rombo koty raha fataony tapahana atao L'Oréal io rano amin'ny tavoahangy io andeha makontarehako kely azafady ty ary dia aza dalaina be tsony aranga fa ohatrany somary rasy ange ty lalany ty manomboka eto e mila maire sika ary pirina fa efa akaiky zareo zany tsy tay tenao hoe ary tsika tsy voatery anaraka ny lalana ara-dalàna kokory fa andraso otry fataona vilonao aty anaty alakinina aty fiara sady tao ataona mitsolopolopo kely ny jiro avy aloha elohantsika any ry amedesiny ekipany aloha fa tsika aloha mivily lalana hafa mihitsy ampahombony tetika ve zany aldoa rehefa tena afana ny komba vao fantatra ny tena anaran'le bandy omeo baiko fotsiny zalafa za somary fantoka kely aty fa sao dia idona mivodiky ninona eo daba dia osahiratsika ok ary amede tonga dia toy izany lalanareo dia kosikona le rony hoe rehefa mahavita sahabo 1 kilometatra eo a dia mijanona miandry antsika ary le rony amede rehefa mahavita 1 kilometatra eo dia makasisiny deo indray miandry ny taopy manaraka tapitra ary andrasy finonona amin'izay ny fitaovana fa sao sendra ny tapoka ty anaty akata ty ary toefa mivonona be ny ianareo zany dres ny tampoka tsy ampimananao zany fa leo maiko e Oelity ino zany enao fa izy teo e mbola ho tsara ny sofintsika ka pneu kosa aloha zany fa tsy mba hoe feoana basy ity tapitra eto ny lalantsika dia ahoana ry amedesiny ekipany any olon-dehibe fa zatra ady reny ka aloha iletra ny angaminy eny rehefa midorororo e oelity e azo antoka fa fahavalo reny ripirina tena kozy olo le rono malina tanteraka fa tena tsy sangy reto zany e soa aza fa efa mivonona tanteraka ny jero ny daba mba tsisy ahay angisa ahafahany ahitanatsika ok amede loza fa
tena efa misy fifanjevona any zany Alperina. Dia antao malaka raha hazakazaka sady hijery toerana azo antoka moa mijery ny zava-misy fa tsy dia lavitra eto ry zalahy zany raha le feom-basy tonga. Ndaore aleo aloha mitsaka eto ambany vato be fa zao io verina eo ambony ilay heliko teo a. Oe ty tena misy miantso aty ahoana? Raiso aloha dia niteo e. Alo, iza le miantso azafady? Fantatra fa tsy maintsy manodidina andreo alakininina be eo ambany reo misy anareo mianakavy. Na dia mbola tsy lasa lavitra ny komba dia manoro hevitra ihany aho hoe aleo mitovatana. Sanatyranga zany a, tsy ny ekipa anahy mihitsy raha matotiny ho anakiresy tsy miady zany a. Anananareo ny fitaovana fa samy manana anakingany io e. Ay mbola be kamba ihany. Tsy sangy anareo mihitsy any ny fitaovana nentina amgorana anareo ato. Tapaholy amin'izay rehefa pare ahy. Ao tsara izay dia mifamigoroapaka ny ala. Ary aleo mikidia midina ao ambany ao malaky fa tsy maintsy amalibony tanatifitra avy eo reny a. Efa tsara plasy aho fa maka toerana tsara fotsiny raha ianao a. Okey. Tena tsy lavitra ry le maty fa eto ambanitsika eto mihitsy a. Sady tena basy avorazana mihitsy zany ampiasaina izany a. Zany atairako tamin'ny fotoana mibala tamin'ny helikonelitsika teo marina. Kalma ihany ianao madame Paulina. Matosa nanoro tena nakaty dia mahazaka ady zany a. Ary andraso. Everilisan'ny fahisango koa manko zary a. Inspecteur Johnny, commissaire Steve avy eo ambony eo azafady. Varota ihany aloha sakabe fa aleo raisina ny andraikitra mitavozaboza. Diso ianao raha izany commissaire. Diso ianao raha mihevitra fa any avaratry ny nosy aho. Za izy vetsivetsy fa za razana lefa libre ny ala tao amin'ny camp. Lasa sarotra anie zany miresaka aminareo zany e. Asono izy e, midinonareo teny dia atao volanao ambony tany fa ho ratsy fahafatesanareo raha sanatrika miziriziry mbola hijanona eny anabakabaka eny. Tsy sangy aminareo zany reo tambazotrana mahafiary eo a, dia efa miteny aho zay. Sarom-bavatra ny lisany miorooro amin'izany fa tsy izay mihitsy ny ty e. Raha tsy hoe tsy efa miteny aminao ve ah? Hopotika hiaraka amin'io angidy-by io nenareo fa miteny aho zay e. Midina ao ah. aleo mitady tamin'ny malalakitsika zalana misitaka kely ety mihitsy a. Dia manome toromarika ny fiara hitondra antsika avy eo. Mahery fihetsika sy tsy misangy mihitsy ry le maty zany commissaire. Tokony natady kirarony reo fa aleo mivampilan kely aloha tsika e. Tsy mety na misidiny eto ambonin'ity alakininina be ty. Efa tena fietsy ry zalaka. Ino koa fa efa ety amin'ny manodidina ety zany ry inspecteur raha azoko tsara ny resany teo. Misy tsy maty-kololo koa ny amin'ny bandy iny ka tsy dia azo atao no matoky azy tanteraka. Tokony ho azo antoka kosa io toerana eo ambany io ry mpanamory a. Eno a, io ilay tsy apetraka ny heliko. Fa nandefa afatra tany amin'ny tafika anampy antsika fa efa hitantsika. Andraso meko ny topo ry zalako tondra ny fiara hanantona antsika. Amin'ny ray sy fahatelo amin'ny maraina zao. Afaka mijanona atao anaty heliko inge ianao madame Paulina raha akatorimaso kely aloha e. Aleo toy izany ady. Tsy mampandro izany zany commissaire fa aleo miara-devona. Reto miaramila manampy antsika reto aloha asiana mamakilainy lalana eo aloha. Fa nefa tena zarotra dia anaty akata ohatran'izao. Tsy ampahafiry ny efa nadreany zao madama. Oay, avy ay izany tivitra zany. Loza tena nanomboka mirehatra le heliko marina. So ihany fa tsy nanaiky ny janona tao ah. Reny mamonjy mivoaka reny ny fanamory rolahy. Tandremo! Tandremo ary zalahy! Dray marina
tena miparitaka vetivety teo le liko marina. Ny raha olona hijery andro mpanamory aloha fa sao dia mbola azo avotana ihany e. Efa tsy azo hiverina tsony zany madama. Tsika azy ety amin'ny firy-metatra ety mbola saika atratry mipitikafo ihany. Dia avela ho faty fotsiny io zany reo. Malaky ianao fa fandravana ny fahavalo aloha zao ny lahara-pahamehany e. Tonga ara-potoana kosa ny lisaniko. Nanahoana ny tany? Aiza le zavatra e? Efa ao anaty dabosy evo. Hay kosa. Ataovy amin'ny toerana azo antoka tsara ary ty dabanentin'ny lisany ty dia arovo tsara ireo arembe tsy hitanono ireo. Le raha matoa be io le sy avoy aty araka amiko. Okey se fô. Fa tsy informa ny on tiraneny ty. Tsisy tsy informa zany le sy eo a. Rehefa miaraka amiko dia tsy maintsy mavita. Vehivavy matanjaka be io, sary mihetsika fironina fotsiny zany. Ndoro matoa. Andao e. Tsy maintsy mandray anjara amin'ity kilalao ty ianao. Tsy mahazo mandrimandry manandrarana andapany dia hoe filaminantsaina tsy misy ohatran'izany. Toerana azo antoka tsara ho azy zalahy. Tsy ahita na eny zavatra mikorosana fa hainy isany toyany. Ora isay fô. Viva Radio nanolotra ho anao teo Emeraude. tantara nosoratany Natiora KFT. Novelomny Faly Christophe Rabearmanana Petra Belona miaraka tamin'ny Miravo Sofaniry. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaky Sarano Arvony. Emeraude. Tantara no toto sainy maningotra. Renesinao rahampitso ny toiny.